PDG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni Fampalalambaovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Fampalalambaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Nalefa tany amin'ny siapahalalana iraisam-pirenena frantsay izay Dominique Rousseau ny elalam-pandrenana sy ny code de la nationalité malagasy namaly tsy fatra ny ary sianilaza sy nanamafy fa tsy afaka mirotsaka ho candidat filoham-pirenena intsony i André Rajoelina izay efa naka an-tsitrapo ny zo-pirenena frantsay no amafisiny ihany koa fa tsy mahafeno intsony ireo fepetra takiny ny lalam-pandrenana ka ho isany candidat ho filoham-pirenena ny filoha am-perinasa André Rajoelina. Manisakitsaka ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena no mbola azahoany ny filoha André Rajoelina mirotsaka ho fidina sy nahazo ny certificat de nationalité ho ny candidat ho filoham-pirenena ajo Andriananarivelo izay avy amin'ny antoko malagasy miara-miaingy ka antony nahatonga izy ireo nametraka ny requête teny amin'ny HCC da ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany. Androany no fanenony ny apitsara ny talen'ny kabinetra teo aloha eo anivony ny fadidina ny Republique Romy Andrianarisoa sy ny mpiara-miasa aminy. Nilaza ho tsisy ameloka i Romy Andrianarisoa nandritra izany ary ny faha-4 febroary 2024 indray ny avy-toam-pitsarana itsarana azy. Maro ny tsy ampozina mety ivoaka amin'ny tsy arara ity ho Fanirisoa Erneve izay isan'ireo nanatrika ny fotoam-pitsarana. Telo volana no nampanantenaina, telo taona tsy vita ihany, izay no zava-misy eny amin'ny trano ny mpianatra eny amin'ny Université Antananarivo, izay maika ny taona 2022. Vokatra izany, mety hampify eny amin'ireo trano ny mpianatra manodidina ireo mpianatra mahery ny 70. Mangataka amin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny mpianatra, hitana ny teny nomeny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tanterahana any New Delhi amin'izao ny fivoriam-be ny G20 amin'izao. Fivoriam-be izay ifampijiniana mahakasika ny fifandraisana eo amin'ireo firenena mikambana ao anatin'izany sy ny fivaovany ny toetrandro. Fivoriana izay tsy ohatrehan'ny filoha Xi Jinping sy Vladimir Putin. Ny dindin izay avy hatrany. Manaitra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao hanaraka izany. Nalefa tany amin'ny siapahalalana iraisam-pirenena frantsay iray Dominique Rousseau ny lalam-pandrenana sy ny code de la nationalité malagasy namaly ity farany ary nilaza sy nanamafy fa tsy afaka mirotsaka ho candidat ho filoham-pirenena intsony i André Rajoelina izay naka an-tsitrapo ny zo-pirenena frantsay. Namafisiny ihany koa fa tsy mahafeno ny fepetra intsony izay takiny lalam-pandrenana amin'ny firotsahana ho fidina ho filoham-pirenena indray ny filoha André Rajoelina. Fanajajina. Raha ny lalana manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy tsy afaka mirotsaka ho candidat filoham-pirenena intsony ny filoha Rajoelina izay nangataka ny tsitrapony izy ho pirenena frantsay ka nahazo izany ny 7 Novambra 2024. Very avy hatrany ny zo-pirenena malagasy nananany raha vao nahazo io zo-pirenena frantsay io izy tamin'io daty voalaza io. Ankoatr'izay tsy mahafeno intsony ireo fepetra takiny lalam-panorenana ka ho isan'ny candidat ilatsaka ho fidina i André Rajoelina. Ireo raha fehezina ny valiteniny ilay mpahalalana iraisam-pirenena Dominique Rousseau raha nandefasana ny lalam-panorenana malagasy sy ny code de la nationalité malagasy
fa neokevitra izay mitovy amin'ny efa nivoizy ny antoko malagasy miaramiangy zay momba io fananany filorajoelina azo pirenena frantsay io. I Dominique Rousseau izay mpahay lalàna sy mpampianatra lalàna frantsay efa mpikambana teo anivon'ny filan-kevitra ambonin'ny fitsarana frantsay ihany koa ny taona 2 hatramin'ny taona 4 docteur en droit nanomboka ny taona 776 ary filohan'ny tribunal constitutionnel ao Andorre nanomboka ny taona 8 tranga roa mazava tsara raha ny fanazavany no mahavery ny zo-pirenena malagasy araka ny lalàna. Voalohany, very avy hatrany araka ny andinin'ny 12 sy ny 13 ny code de la nationalité ny zo-pirenena malagasy amin'ny date nahazona ny zo-pirenena vahiny. Faharoa, araka ny andinin'ny 15 amin'ny code de la nationalité io hatrany very ny zo-pirenena malagasy amin'ny daty fivoahany didim-pitondrana na ny décret manome alalana ny havery ny zo-pirenena malagasy ananan'ilay olona. Ny voalohany dia tsy mila famoahana didim-pitondrana avy amin'ny gouvernemanta satria ilay olona no nangataka ny sitrapo izaka zo-pirenena vahiny ary very avy hatrany ny zo-pirenena ananany amin'ny daty azon'ny zo-pirenena vahiny nangatahany. Ny faharoa dia amin'ny daty fivoahany didim-pitondrana no mahavery ny zo-pirenena malagasy izay nangataka izaka zo-pirenena vahiny. Amin'ny mahatany tandalana ao amin'ny teboka voalohany no misy ny filorajoelina hoy ity mpahay lalàna iraisam-pirenena ity satria izy no nangataka ny sitrapo izaka zo-pirenena frantsay. Very avy hatrany vokatr'izay ny zo-pirenena malagasy ananany araka ny didim-pitondrana tamin'ny daty ny 7 novambra 2020 nahazony io zo-pirenena frantsay io. Didim-pitondrana izay navoaky ny prime ministre sy ny ministre ny raharaham-bahiny frantsay. Tsy niraisy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny famakiana io code de la nationalité io raha namoaka ny are izy ireo ny 20 aogositra 2020 lasa teo. Mikasika ny fangatahana ny tsy fahafahan'ny filorajoelina mirotsaka ho fidiana ny taona 2020 azo lavina hoy io mpitsara iraisam-pirenena io ny fomba fijery ny HCC no izy nandray ny andinin'ny 12 sady nilaza fa ilaina ny fisiany didim-pitondrana ahafana mamaritra ny fahaverezan'ny zo-pirenena. Raha niresaka ny andinin'ny 17 ihany koa ny HCC anamarinana ny filana io didim-pitondrana io azo lavina ihany koa izany raha ny fanazavany hatrany. Nambarany ihany koa fa raha nangataka ny sitrapo izaka zo-pirenena vahiny Andry Rajoelina dia izay ny fepetra mahavery ny zo-pirenena malagasy nananany. Nanamafy anefa ny didim-pitondrana ny 17 novambra fa nomena naturalisation frantsay Andry Rajoelina taoriny ny fangatana naturalisation nataony. Araka izany, raha ny voalaza ny code de la nationalité malagasy dia very ny zo-pirenena malagasy nananany ny filoha Rajoelina. Toy izay, tsy afaka mirotsaka ho kandida filoham-pirenena izy araka ny andininy 470 amin'ny lalam-panorenana malagasy. Araka izany, tokony hanambarany ny HCC fa tsy azo raisina ny filatsako fidiny ny kandida Andry Rajoelina raha toka mbola tsy nanary io zo-pirenena frantsay io ity farany. Tsy natao any olona rehetra ny filoham-pirenena hoy io mpahay lalàna io. Ny filoha izay tompon'antoka sy mpiandra ny fahefam-panjakana, ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantenany ny firenena. Mitandro io fiandrianam-pirenena io any ivelany sy ato anatiny ny filoha ary mikajy ny firaisan-kina sy ny fiombonana. Ny mahafilohan'ny repoblika dia vonina ho an'ny firenena ary mipetraka ho firenena raha ny tena hevin'ny lalina. No io antony lehibe io izay tondra ny firenena dia tsy maintsy manana zo-pirenena misy azy fa tsy ny an'ny firenena hafa. Antony mahatonga ireo lalam-panorenana rehetra hitaky fa tsy maintsy mizaka io zo-pirenena ananan'ny firenena ilatsahany io izay kandida hirotsaka ho fidiana. Tsy afaka hanandratra ny maha-malagasy raha tsy mizaka zo-pirenena malagasy. Io no mampiavaka ny andraikitra mahafiloha-pirenena ka tsy tokony ho kandida hirotsaka ho fidiana ho filohan'ny malagasy izay tsy manana zo-pirenena malagasy. Angatahana ny HCC hoy io mpahay lalàna iraisam-pirenena io anao ny asany araka ny tokony ho izy. Raha mandatsy hanaja ny andininy 470 amin'ny lalam-panorenana ny HCC tsy hisy fiafarany ny fanoherana ny filatsako ho fidiany ny Andry Rajoelina. Fa vaovao mahakasika izay fizakany filoha am-perinasa ny zo-pirenena frantsay izay hatrany fa nitsakitsana ny lalana velona eto amin'ny tany sy ny firenena no mbola azahoan'ny filoha Andry Rajoelina mirotsaka ho fidiana sy nazahoan'ny certificat de nationalité hoy ny candidat ho filoham-pirenena azo Andriananarivelo avy amin'ny antoko malagasy miaramiangy ka antony nahatonga azy ireo nametraka requête teny anivon'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany. Tsy mahafeno ny fepetra amin'ny firotsahako fidiana intsony i Andry
Rajoelina noho ny tsy fizakany ny zom-pirenena malagasy intsony. Fanazejina hoetiny Henri Florian. Tsy ara-dalàna ary voaitsakitsika ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ho ny kandida filoham-pirenena Ajo Andrinanarivelo avy amin'ny antoko malagasy miara-mianga amin'ity androany ity. Malona ny fahitana fa fenina antotan-taratasy firotsakofidina ho an'ny filoha Andry Rajoelina. Eo anatrehan'io tonga nametraka ny requête teny anivon'ny fitsarana avo momba ny lelam-panorenana ny avy eo anivon'ny antoko malagasy miara-mianga. Nambarany solony teniny antoko fa tsy ara-dalàna ny nahazahoana ny certificat de nationalité sy ny mbola fahafahany mirotsakofidina indray noho ity farany efa tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy. Nametraka fitorina amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina noho ny fiheverana fa tsy mizaka intsony izy ny zom-pirenena malagasy dia satria izy tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy io dia tsy mahafeno zany ny fepetra takina lalàna ahafahany milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Namerina nanazava-tsaka sy andavana izahay ny profo hita sy ny fanekena nataony Andry Rajoelina nanamafy an'le hoe nangataka izy ary nahazo mizaka n'le zom-pirenena frantsay io. Mbola manamafy an'le hoe ny andininy le article 42 foana zany no hitondrana an'le fitoriana io satria araka le andininy io ny lalàna io dia rehefa misafidy ianao maka zom-pirenena hafa dia midika zany izay fa manary an'ilay zom-pirenena malagasy. Ny zavatra faharoa novoizina ihany koa dia mahakasika an'ilay certificat de nationalité izay efa resaka be nandritra ny herinandro iny milaza hoe araka ny lalàna tokony mbola misy décision zany ao anivon'ny tribunal de première instance zay vao afaka manapaka amin'ny ministra raha ohatra ka anonsoniany le certificat de nationalité. Tena naverina namafisina zany zay hevitra anankiroa zay mahakasika an'ilay hoe tsy mahafeno ny fepetra takeny lalàna i Andriamatoa Andry Rajoelina ilatsaka ho filoham-pirenena. Ankoatr'io araka ny feo mandeha amin'izao fotoana izao fa ny ministry ny fitsarana no nanao sonia ilay certificat de nationalité fantanina mipetraka ho ny teo anivony antoko malagasy miara-mianga ny hoe nanaraka ny dingana rehetra amin'izany ve izy ireo sa natao amboletra ny nahazahoany Andry Rajoelina izany certificat de nationalité izany. Ampafantatra ny fitsarana izahay fisin'ireo mihevitra izahay fa ampy reprofo mety natonga ny fitsarana tsy nanapa-tsara tsy nanapa-kevitra mahakasika an'ilay certificat de nationalité. Raha ohatra ka misafidy ny tsara hoe tsy hanapa-kevitra tsy hanome an'ilay certificat de nationalité io dia tokony mamoaka izy décision motivée zay no misoratra anaty lalàna ary iny décision motivée iny fandavana iny no ahafahana araka ny lalàna miakatra eo anivon'ny ministra mangataka an'ilay certificat de nationalité io. Mipetraka zany mifanontaniana amin'izao fotoana izao hoe misy mpitsara ve teo anivon'ny fitsarana nanaiky satsia an'ilay fanaovana an'ilay certificat de nationalité io. Araka ny fantatra araka ny heverina azy mety nandà daholo mpitsara rehetra nanaja ny lalàna tokoa ve sy ny procédure velona mipetraka eto Madagasikara ve no nanaovan'ny ministra ny fitsarana sonia an'io certificat de nationalité io. Izay fanontaniana anankiroa zay naverina namafisina teo anivon'ilay fitsarana momba ny lalam-panorenana satria mila mangarahara isika anatin'ny fitantanana ny fiainam-pirenena ity mila mazava tsara hoe ohatriny ahoana sy ohatriny ahoana no ahafahana milatsaka ho candidat ho filoham-pirenena. Raha ny fantatra ao anatin'ny fandinihana ireo antotan-taratasy rehetra ho an'ireo izay nandrotsaka ny firotsakofidina teny amin'ny ACC ireo mpikambana ao anatin'ity androm-panjakana ity amin'izao fotoana izao ary voakarapetso ny listra ofisialy ho an'ireo kandida na feno ny fepetra ho sandika lalàna avy ny ACC ka anaiky ny firotsakofidina ny Andry Rajoelina sa tena anaja ny voalazany lalàna izy ireo. Raha peso no fantatra ny valiny izany fanontaniana izany. Ankoatrany antoko politika malagasy miara-miainga izay nametraka requête teny anivon'ny HCC ny maraina teo tonga nametraka izany ihany koa ny teo anivon'ny HVM na ny hery vaovao ho an'ny Madagasikara tsy azo ekena ny fandikan-dalàna miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao indrindra fa ny mbola nahazahoany filoha ny certificat de nationalité ka nafenony antotan-taratasy firotsakofidina na eo aza ny tsy fizakany intsony ny zom-pirenena malagasy. Fanampanazavana. Nametraka requête teto anivon'ny HCC afin de validation ny candidature Andriamatoa Andry Rajoelina satria ina tokoa moa ny antony araka ny rahantsika malala zany dia efa nivoaka moa ny ataoko hoe didy avoakan'ny gouvernement frantsay
manamarina fa naturalisé ho vazaha izy fa tsy malagasy. Dia fantatsika tsara koa fa anisany nametraka antoataratasy filatsako vidino filoam-pirenena izy teo anivony HCC ka ataoko hoe ny antoko irovany Madagasikara nanana candidat izy ty zany fandriamatoa era Jaonary Mampianina dia man candidat zay dia ny antoko dia manana zofery mihitsy ametraka zany taratasy zany mba tsy havalide ny candidature satria fantatsika tsara fa tsy mahafeno ny fepetra takiny lalàna anaovana an'izany izy. Fitiavantena sy famadiana tanindrazana tsotsotra izao no azo andikana ny fahasahiny Andry Rajoelina izay efa voafatotry ny zom-pirenena frantsay mirotsaka amin'ny fifidianana ny 9 novambra ho avy izao ho ny solombavambahoaka sy ireo filony antoko politika androany ireto farany izay efa hanampiantso ny fitsarana avo momba ny lalampandrenana izay efa nampahafantarana ity raharaha mahakasika ny nationalité ny filoha ity. Fanampanazavana. Endrika iray mampiseho ny fanosihosiny Andry Rajoelina ny lalana velona eto amin'ny firenena ny fizegizerina irotsaka amin'ny fifidianana ny 9 novambra na eo aza ny zom-pirenena frantsay tokana ananany izay manakana azy amin'io adidy sy andraikitra masina io ho an'ny antoko ziva na zanak'i Gasikara vonina ampandroso novadiny Andry Rajoelina ny tanindrazana ary mamototra azy iandany amin'ny la Frantsa ny fangatahana ka nazahoana ny zom-pirenena frantsay. Izy io dia efa 10 taona zay mitondra teo amin'ny maha-frantsay azy dia 10 taona izy efa mitondra teo ary mivoaka malagasy dia tsy nahalala an'izany raha tsy mivoaka io taratasy avy any ivelany io milaza hoe tsy malagasy intsony izy fa efa frantsay. Efa betsaka ny zavatra nanahirana natao teto amin'ny firenena. Ici c'est la France, ozy ny filoha frantsay Macron tsy namaly izy na kely azy tsy namoaka izy hoe fahadezerana avy amin'ny fivahoaka malagasy na sotenany malagasy iarovana ny firenena fa karazany efa vita ny fanarahana izy rola. Toy izany miseho eto amintsika raha ohatra ka ho atao latsaka filoham-pirenena izy ka ho lany eto amin'ny firenena ity. Endrika iray isehoana izay kopisoroka izay ny nazahoana tamin'ny fomba rehetra ny certificat de nationalité malagasy na eo aza ny maha-frantsay azy na tsy nilaza mazava ny nanaso ny izany aza ny mandataire izay nanatitra ny antota taratasy firotsahako vidina teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny 9 septambra. Ny ministra tompon'andraikitra no voatonona ho nanaso ny io certificat de nationalité io araka ny loharanom-baovao izay tsy mbola misy mahasay mandiso hatreto fanapa-kevitra izay manabaribary ny fitiavany seza ary tsy vitany abus ho ny fanazavana fa excès de pouvoir. Raha izay aloha marina hoe ministra ny fitsarana manao sinian'ny acte de nationalité an'ny Andry Rajoelina dia tena fahadisoana be zany. Efa avy ministra ny tenako. Ny acte rehetra ataon'ny ministra dia acte administratif ary ny fanaovana sinian'ny nationalité an'ny Andry Rajoelina dia mianatsika fa acte juridictionnel zany hoe any amin'ny tribunal amin'ny première instance zany manao an'izay ka tsy tokony hidira ministra. Amin'izay fotoan'izay izy tsy abus de pouvoir akory fa satria tsy hananany mihitsy le pouvoir tsy hananany le ministra fa excès de pouvoir ary fahadisoana goavana zany azo atao mihitsy eo anatina azo enjehana mihitsy zany raha onivony lalàna tena tsy azo atao zany fa excès de pouvoir. Takina manoloana izay ny tokony hamohana mangarahara ny famohan'ny filoha ny certificat de nationalité sy ny nanaso ny azy andrasina ihany koa ny momba izay raha ilaina ho an'ireo kandida rehetra hatreto voasaringotra ary ambarany maro ho miray tsokombakomba amin'ny Andry Rajoelina amin'ny fantikan-dalàna ny namoaka ny certificat de nationalité izay efa fantatra fa frantsay araka ny lalàna. Raha tsy maintsy ho tsara ny tantara araka izany ireo tompon'andraikitra ireo efa nanomana ny lalakivoan'ny firenena hatriny ela ny filoha tamin'ny fangatana ny zom-pirenena frantsay. Nanaovana n'igny nationalité igny tamin'ny teteza mita dia efa mieritreritra izy raha ny fanazavany dia hoe ny fianarany zanany be dia be ny malagasy mampianatra zany an-dafy sy mila nationalité fa vita foana ny fianarany zanany. Raha izay ny excuse fa ny zavatra fahafantarako an'igny dia hoe
ity tetezamity ity be debe ny zavatra sy milamina nataony zany tamin'ny fotoana an'io nitondrany ka raha sanatria ka sy milamina tya de efa mahazo lalana hilefa hanita fitaovana entina hilefana hagnivelany igny fa sy fitaovana entina hampianarana zanaka anivelany. Ankoatra ny fiandrianam-pirenena izay efa voazimbazimbatra amin'ny nandraisan'ity filoha frantsay ity ny fitantanana ny Madagasikara, ny lalana velona eto amin'ny firenena no voahosohosy amin'ny tirara nasionalite ny Andry Rajoelina ity, hoy ny solombavam-bahoaka mitodika eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandriana araka izany ny masony rehetra. Ity andrim-panjakana goavana isan'ny miantoka ny tanitandalana eto amin'ny firenena ity, izay efa mahafantatra ny maha-frantsay taratasy tokana ny filoha ka ho fatora ny fanapahan-kevitra ho raisiny ihany koa. Hamoaka ny didinareo ianareo aokalahy hatovy ny zavatra hatony ny eritreritra anareo hampanjava ny eritreritry ny vahoaka malagasy ny didy avoakanareo mba sy hanomezana sy ny ahanareo satria henareo zao ny ankinana sady vovonana faratampony amin'ny fisarana fa indrindra ny fagnarana ny lalam-pandriana koa dia havadio impito mandeha fotrolona lahy ivakio tsara ny lalam-pandrenana. Raha iverenana namoaka fanambarana iombonana ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 5 ny 9 septambra lasa teo. Mizara dimy mazava ny teboka nomeloan'izy ireo. Isan'izany ny fanakatsakana amin'ny endriny maro ny hetsika ataon'ireo antoko tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana, ny fandikana lalàna miverimberina ataon'ny mpitondra ankehitriny, ny fampiasana ny fahefam-panjakana eo ampilatan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry, izy ireo izay efa mikarobaolana ary nandroso sosokevitra nandritran'ny fiaraha-midinika tamin'ny FFKM, saingy tsy noraisin'ny filoha araka ny loharaham-baovao hatrany, antony ny atsony vahoaka ijoro sy hiaro ny fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena. Omaly alakamisy Androany Azoma dia hanangina tampoka ny mpanao politika tsy na enom-piofiry fanambarana mitsitapitapy etsy sy eroa. Akoatra izay dia samy mitsakitsako sy mandinika ireo anarana 7 maniry ho filoham-pirenena ny maro. Ny mpanao gazety moa dia samy miezaka amin'ny manome vaovao ny olom-pirenena. Fa inona marina moa ny tena vaovao amin'izao akatoko ny fivoahan'ny lisitra ofisialy ny tena ho kandida izao. Eo amin'ny matoa fararano baovao tokoa ity herinandro ity raha ny politika no resahana. Teo indrindra aloha ny fifaran'ny fametrana ny antota taratasy firotsako fidiana filoha. Ny isa 20 izy ireo, izay ny vaovao iray. Ny vaovao faharoa dia ny fisitahana sahady nataon'ny sasany. Tao koa azo antoka fa tsy ho tafiditra satria tsy nisy antoko politika nanolotra araka ny lalàna. Nisy ny nikasa fa tsy nahangom-bola natao antoka. Ilay 200 tapitrisa ariary io, fa nisy koa nahangona ihany, saingy tsy nirotsaka fa hoe tsy misy entina manao propagandy. Vaovao hafa koa ny hoe tsy navelan'i Jehova. Nisy ny nirotsaka nefa tsy nisy pahalala. Endrika vaovao be, tao ny mpitarika politika, tsy nandrenesam-peo hatry ny ela, nefa dia nirotsaka. Fa vaovao tena nandrasana ny an'ny filoha Amperinasa. Ho sa ve sa tsy? Dia sa izy. Hoeken'ny ACC indray ve ny firotsahany? Tsy zoviana amintsika mantsy. Fa mizaka zopirenena hafa izy araka ny naipony ka miendaka ho azy aminy ny zopirenena malagasy. Ny ACC no anapaka izany. Tsy ho ela fa arampitso no afantarana izany. Feny dia rainareo nanam-piniavana hitondra ny firenena. Saingy maro amin'izy ireo no tsy matotra. Te halaza sy ho fantatr'olona fotsiny. Ireo izay mahalala tsara fa tsy manana fototra akory, ary ireo izay mahalala tsara fa tsy manara-dalàna. Na izany na tsy izany, mila olona manana traikefa tamina fitantanana raharam-bahoaka, tsy nandrana olana tamin'ny fotoana nitantanana, manana fototra politika hatry ny ela. Fanginana vetivety izao 2 andro farany izao, fa aorian'izay dia kotaba tsy hisy ohatr'izany ny politika mandritra ny volana maromaro.
Famanay mafy amin'ny isinisy crise ara-politika agoavana sisy korotana eto amin'ny firenena ireo mpanara-baovao sisy mpamakafaka nisy rara politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao no nisy firotsahana nisy Flo Andry Rajoelina ho fidina ho filopirenena indray na dia efa sisy malagasy intsony aza ny tenany miantso nisy fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana araka izany izy ireo mba andray fepetra mifanaraka amin'izany. Fambolena korontana eto amin'ny firenena ny fikirizan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fametrahany ny firotsahako fidina indray na dia hitampoko hita-pirenena izao fa efa tsy malagasy intsony ny tenany taoriany fangatahany ny zakany zo-pirenena Frantsay raha ny fanehoan-kevitra ireo mpamakafaka politika. Ino moa tian'ny président Rajoelina hatao amin'ity vahoaka malagasy toy? Manontany izy iny hoe vahoaka malagasy toy ve mety atao à gauche mety atao à droite fa asehony moa mahavazaha azy zao. Asehony mahavazaha azy ka fa mikorota gasy io lomandafy agny amianany amin'ny université zao any anany fa any anany zao ka lafa toy hainy mikorontaky mora ho azy mandeha any andafy se nationalité français eto sika mianakavy jojoky eto raha tiatandra tokoa izy hainy fa hampikorontaky zava toy tokony milamina tokony hijano fa matoy manao aniny tiany hiadiny eto piray tsikombakomba no sady mpamita-bahoaka hoy ity mpamakafaka politika ity hatrany ireo mpanao politika izay mandrisika ny vahoakany hiaradia amin'izao fitondrana izao raha ny fijaliana iainana ankehitriny no asiantiny nitsongainy manokana amin'izany ireo loholona sy solom-bavambahoaka mpiaradia amin'izao fitondrana izao na ireo sénateur reo 520 ireo député 110 tsy nareo avao ny vahoaka amin'ny tanato io olo fehezinareo any mijaly vahoaky maro andambosinareo mijaly toy henonareo koa fa tsy hoe nareo 111 député nivoro ivato egny avao zany nareo ro tena olo handany azy ka tsy mahay mamaky lalàna nareo tsy mahay ty mahity nareo fa lasa manaonao zavatra tokony tsy amin'ny kirariny. Miantso ny HCC ny tenany mba handray ny andraiky ny araky ny fahamarinana sy araky ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena hialana amin'ny krizy mety ho ateraky izay fanapahan-kevitra raisin'izy ireo izay. Mba miangavy anareo ao amin'ny HCC hampiasa lalàna eo zay ampilatagna amin'ny rariny sy ny hitsy fa ny vahoaka madinika tsy mizavatra fantany fa miankina aminareo nareo no androm-panjakana voalohany eto Madagasikara amin'ny lalam-panorena ka zay fa hainareo fa tsy mety aoka kosa tsy mety fa zay hainareo mety de mba ampiharonareo mba ho tombotso ambony firenena iarahantsika mana toy de manahaky ty ambatako zao tsy manao forcé tsy mandidy tsinotsinona zahay eo anatrehanareo fa kosa asakasakinareo bolany tuliara zay manao an'izao hoe manontany sora marary maso misy dikany any moa zay manontany sora marary maso hoe manao akory vahoaka to raha voakitikitiky raha fa marary manao akory ny fisehony zay mbamba antony anareo HCC zay hoe raha ohatra ka atao an'izao ty lalàna tiky hanao ahoana moa vahoaka reto. Samy miandrandra ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ny HCC ny rehetra amin'izao fotoana izao indrindra ny mahakasika ny certificat de nationalité any Andry Rajoelina ary takiny tsirairay ny hametrahana ny mangarahara amin'izay fanapahan-kevitra izay ho raisin'izy ireo izay. Lafim-baovao hafa kosa indray voafidy ho filoha-hevitra nisy IDC sy CDI na ny International Démocrate Centriste aty Afrika ny candidat ho filoham-pirenena azo Andry Rajoelina izy farany izay manatrika ny fivoriany nisy komity mpanantanteraka nisy IDC sy CDI ao Cap Vert fanadezina. Andrés Pastrana filohan'ny IDC-CDI na ny International Démocrate Centriste no nitarika ny fivoriany ny komity mpanantanteraka eo anivo ny IDC-CDI tanterahana ao Cap Vert nandritra izany nanatanterahana ny fifidianana ka voafidy ho filoha-hevitry ny IDC-CDI na ny International Démocrate Centriste ty Afrika ny candidat ho filoham-pirenena ajo Andry Rajoelina ny taona 2019 no niforona ny IDC-CDI ary ahitana toko politika mpikambana miisa 470 avy amina firenena miisa 370 ankehitriny ireo antoko politika mpikambana izay misandrahaka manerana ny Eropa, Afrika, Amerika Atsimo ary Asie Pasifika. Isan'ireo antoko politika mpikambana eo anivon'ny IDC-CDI na ny International Démocrate Centriste ny antoko malagasy miaramiainga ary mpikambana anatin'ny komity mpanantanteraka. Antom-pisin'ny ny IDC-CDI ny fampivoarana ny démocratie chrétienne, ny fampivoarana ny maha-olona rehetra na ny humanisme intégral ary ny fisokafana amin'ny vondrom-pinoana rehetra. Ny IDC-CDI izay manohana ny candidat filoham-pirenena ajo Andry Rajoelina. Tsy ivona ihany koa fa ny volana febroary 2024 lasa teo tamin'ny alalan'ny filohan'ny IDC-CDI hatrany no nanambarana fa manameloka ny hetsika ataon'ny Russie amin'ny Ukraine ny IDC-CDI ary manohana ny mponina ao Ukraine. Voalaza tamin'izany fa ambony ny fiandrianam-pirenena
sy ny fahaleovantena ao anaty demokrasia. Izany no mitondra filaminana. Dia izay lafim-baovao izay tomboky lasy tomboky vavy no etontsika misento kely ato anatin' ireto doka-varotra ireto. Aorian'izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Maizina be izany Marco. Boum. Mangina be izany Marco. Boum. Resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty hein. Resaka inona? Fa ngaha tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe. Boum. Vaovao balika boum. Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Yama. Fantatro efa misy ihany koa ny yaourt boire. Yama misy tsiro fraise, vanille ary coco amin'ny vidiny 200 ariary monja. Yama. Ilay kutsutsaw. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au CAP 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Taverny indray eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao isika. Androany no hanohainony ireo ampizara ny talehan'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadiana ny Repoblika Romy Andrianarsoa sy ny mpiara-miasa aminy nilaza ho tsy meloka i Romy Andrianarsoa. Nandritra izany ary amin'ny 4 febroary 2024 sy 2025 indray ny fotoam-pitsarana andraisana ity raha ity raha ny fantatra dia maro ny tsy ampozina mety ivohitra amin'ity raha ity ho ifanirisoa Erinaivo izay isan'ny nanatrika ny fotoam-piasana. Fanadihadiana. Androany no enony mpitsara ireo Andrianarsoa taoriny navoasambotra azy tany Londres niaraka tamin'ilay mpiara-miasa aminy teratany Frantsay Philippe Dubuteau. Nanambara ho tsy meloka ity talehan'ny kabinetra teo aloha anivon'ny fiadianan'ny Repoblika ity nanoloana ny fitsarana raha nangataka fotoana hamalina izany kosa ny mpisolo vava n'ilay teratany vahiny. Nanatrika ny fotoana ny mpitory ny avy amin'ny orinasa mpitrandraka vatsoa Gemfield, ny avy amin'ny sampandrara Britanika miady amin'ny eloka be vava NCA sy ireo sampandrara Britanika mpanao fanadihadiana momba ny trangana kolokolo toy ny Spotlight. Teo ihany koa ireo mpanao gazety iraisam-pirenena maro sy ireo malagasy tany Londres, France sy ny manodidina izay liana tamin'ity raha ity. Raha ny fampitam-baovao amin'ny 9 febroary izao no fotoam-pitsarana. Mialoha io, isy hatrany ny fotoana ianony ny fitsarana azy ho ifanirisoa Erinaivo isananatrika ny fotoam-pitsarana. Septembre, octobre, novembre, décembre. Reo zany misy audience anakefatra no mandeha ny mise en état na hoe fifanakalozan'ny plaidoirie, fifanakalozan'ny taratasy ny ray miaro an'i Romy, ny anankiray mandetika an'i Romy avy ao amin'ny procureur sy ny NCA ary ny James Field zany hitondra ny proof rehetrarehetra ilazana fa meloko Romy ary ny atao amin'ny fiarovana an'i Romy kosa dia ilaza hoe
hitondra ny profo rehetrarehetra ilazana hoe tsy romi no meloka fa ololafa dikan'izay dia izao raha nanaiky avy hatrany izy ilaza hoe je plaide coupable dia izy zany mitondra an'le satroka dia tsisy olona ivoaka ntsony eo fa tonga dia fa zay zany ny transaction dia ianao zany dia sazina zao fa tsy izay no nitranga mbola andeha zany ny audience mise en état mandritry ny efa-bolana dia amin'ny 6 février 2024 no mandeha ny audience de jugement rehefa tsy niaiky izy zany hoe meloka dikan'izay dia ho intéressant le audience satria tsy maintsy izany aprofo par tous les moyens hoe zany irahana zany tsy zany naka n'io voly io tsy zany naka n'le 5% fa ihany nanaka an'izay eo zany tsika dia tea mila manaraka an'le amin'le 6 février io itony famitorana samihafa ary mety isitranga maro tsy ampozina amin'ny tiraraha ity ohatra ny fanazavana nisy fangatana liberté sous caution intsony androany satria enina teo zany hoe efa nangataka izy tamin'ny voisyvoasambotra tamin'ny fisamborana azy iny dia no lavy ny fitsarana avy hatrany ny demande de liberté sous caution satria voalohany indrindra hoe atahorana itsoka izy ary faharoa gravy no hiampanganana azy satria crime gravy amin'zareo zany resaka corruption zany dia tsy ekeny ny tsara mariana tsy romi no afaka manome permis d'exploitation raha ohatra zany izy karaikitra le fifanarana dia panelanelana izy hitondra an'ireo olon'ireo any amin'izay mpanapa-kevitra dia ny filohan'ny repoblika sy ny ministry ny mine dikan'izay zany dia voasarika nalavitra nakaiky ao anatin'ny uraraha io izay tena tompona andraikitra afaka manapa-kevitra fa 5 moa zany hatreto dia hatreo amin'ny Romi Voice sy Philippe Tabuto ny tratra teo amin'le fangalana pot de vin na fangalana kolikolina fangalana an'izay vodondrom-barotra ozy izy hoe mba hahafahana mitondra an'zareo eny amin'ny filohan'ny repoblika tsy ivona fitakina vola mitetina ray faingo 3 miliara ariary tamina orinasa mpitrandraka vaditsoa Gemfield miampetrabola 500 amin'ilay tetikasa atao ito Madagasikara no hiampangana any Romi Andrianarsoa raha efa nahitana fivoarana ity ny fanadidina nataondry zareo vahiny mangina tanteraka ny eto Madagasikara momba ity raharaha ity to mitazapotsiny ireo rafi-pitsarana isan'ambaratonga ny toy ny Bionco, Pax sy ny maro hafa manoloana na raharaha manala baraka ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tahaka izao ny eto amintsika ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika voaroiroy amina raharaha kolokolo goavana ny filoham-pirenena efa tsy frantsay intsony ireo izay samy vaovao isan'ny miparitaka amin'ny ainao manjery iraisam-pirenena maro rehefa mikaroka vaovao momba ny Madagasikara amin'izao fotoana izao vaovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana kosa indray mahetra ny 7 alina ireo biro mpifidianana manerana ny Madagasikara raha ny lisitra izay navoaka ny teo anivony iseny androany mitombo 2 lasaka kely eo izany ireo biro mpifidianana ireo raha oharina tamin'ny isan'ny biro nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2012 ankilan'izay tsy navoaka ny seny ny isan'ny ireo ampifidy isaka ny biro mpifidianana izay isan'ny ireo mpanao politika izay isan'ny nanatrika izany famoahana ny lisitra tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny foibe ny seny androany izay fanampanazavana mitoy ny tsy fanarandalana izay ataon'ny seny mikasika ny fikarakarana ny fifidianana raha ny hita amin'ny fomba fiasan'ny seny ankehitriny androany navoaka ny seny tao amin'ny tranokala ny lisitra ireo biro mpifidianana izay misy 5,770 alina raha toka efa vita mialoha izany ny fanotana ny kara-mpifidianana mazava ny voalazan'ny lalàna laharina 8,2 tsipika aotraotra valo ao ny 5,20 tokony ipetaka eny anivon'ny fokotany ireo lisitry ny biro mpifidianana ireo izay voafaritra ho 700 ireo mpifidy isaky ny biro mpifidianana iray tsy ahitana tahatra izany ireo lisitry ny biro nivoaka ao amin'ny tranokala io fomba fiasa izay nambarany seny fa tsy noheverin'izy ireo mihitsy mametraka ny isan'ny électeur rehefa ataontsika hoe asiana kolonina farany avy ny seny manokana tsy nieritreritra an'izay tamin'ny nanao io fa azo inserena ka azo ampiana an'izay le izy ho atsaraina amin'izay fa ny liste par district sy par fokotany sy ny nombre efa misy ihany fa ho ampiana an'izay le izy satria efa lafisiana foana ihany le izy fa le mety izay information izay mitambatra
entinay angatahana amin'ny volontairement satria zay zavatra tapaka any daholo moa zany no présenténa eto dia suggérenay zay a fa hitanay mamoramora ilay famakiana azy. Ankoatra izay tsy mbola vita ny cartographie électorale iatrehany ny fifidianana amin'ny fahasivy volana novambra ho avy izao. Izany nambara ny seni hatrany ny birao-pifidianana ihany hatreto no voafaritra izay nahitana fitomboana 7,770 raha toka 7,770 alina nisan'ireo birao-pifidianana tamin'ny taona 2012. Tsy nazahoana valiteny mazava ihany koa ny seni raha nanontaniana mikasika ny toerana ahitana ireo birao-pifidianana vaovao ireo. Iny kosa aloha dia alomba nareo no mijery eny amin'ny site web raha ohatra araka bureau de vote anankiray zay le chiffre hoe 900 na 500 dia tsy mifidy ireo tsy nisoratra anarana anaty listy mpifidianana fa ny 50 amin'ireo tsy nisoratra dia atao ahoana moa fa bureau de vote foana ny anarana iny dia amina bureau de vote sasany iray nefany raha ohatra ka 50 sy 900 ka tafakatra 50 sy 700 efa nisy 100 niakatra ny dia le isa no tsy mitovy mahitenenana hoe ny ena mpifidy teto fa ny éclatement azo atao foana satria misy olona amina bureau de vote lasa mivangongo be. Raha mikasika ny lisitra ireo olona misa iray alina tsy tafiditra anatin'ny listy mpifidianana avy amin'ny distrika miisa 20 nanaovana fangatahana teny anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany ho averina avy hatrany eny anivo ny fokontany anaran'ireo olona ireo raha ny fanazavana androany vantany vao mivaly ny fangatahana eny amin'ny fitsarana tsy aivony. Isan'ny nampanahy ireo antoko politika sy firaisamam-pirenena mikasika ny fampidirana olona anatin'ny listy mpifidianana io. Ankoatra izany ny mikasika ireo birao-pifidianana izay nambara fa nitombo. Androany no nitombo saina teny anivo ny foibe ny seni alarobia ny famoahana ny lisitra ireo birao-pifidianana ireo. Ny alatsinainy ho avy izao kosa no atao eny amin'ny seni alarobia ny antsapaka ho an'ny laharan'ireo kandida ho filoham-pirenena izay avoaka ny HCC amin'ny fomba ofisialy rahampitso. Tsy afa-po fa tamin'ny fanazavana izay hianetiny senisy mikasika ireo birao-pifidianana sy ny toy ny asa amin'ny fikirakirana ny fifidianana ny akamaroany ireo mpanao politika sy mpiantsehatra teny amin'ny foibe ny senisy alarobia ny maraina teo. Maro ireo lesoka nandrasana fanazavana avy amin'ny seni ho iatrany izy ireo asangy tsy nazahoana valiny. Ina ny mety isin'ny krisy raha toka misy ny fanekena ny antotataratasy firotsahako fidiny ny Andry Rajoelina. Fanampanazavana hoetiny fity nokolona. Maro ireo tsikera izay nambaran'ireo antoko politika firaisamam-pirenena ary kandida ho filoham-pirenena tonga nanatrika ny fanazavana mikasika ny birao-pifidianana teny amin'ny foibe ny seni androany. Isanao mafisin'ireo antoko politika nandritra izany ny mikasika ny toerana ahitana ireo birao-pifidianana izay tsy voafaritra mazava ho ny antoko dimy. Ankilan'izay ihany koa ny mikasika ny lesoka teo amin'ny fomba fiasan'ny seni hatrany am-boalohany na tonga ny tany voasoratra anarana ho ambany. Ny hoe afapolo tsy azo lazaina hoe afapo satria misy ny fangatahana sy fitakiana moa raha marimarina kokoa izay mbola napetraka teo amin'ny seni satria raha mijery zany ny présentation natao teo dia nampiseho fotsiny izy hoe reto ny liste ny bureau de vote sy ny emplacement tsy tena misy emplacement ary moa zany fa le hoe filazana fotsiny hoe le trano école sa inona fa ny tena zavatra nangatahana sy nandrasanay dia ny hoe ataovy miseho mihitsy ny liste ny bureau de vote rehetra ny isan'ny mpifidy ao anatin'le bureau de vote ary ny toerana misy an'le bureau de vote zany hoe coordonné GPS mihitsy zany. Zay ny logika kokoa satria inona moa ny antony anatrehana an'izay mba ahafahana manara-maso hoe tena misy tokoa ve ty bureau de vote ty rehefa tedaviny ty dia hita firy tokoa ny isan'ny mpifidy tokony ao anatiny ao mifanaraka ve ny isan'ny mpifidy izay avoaka ny aty amin'ny seni foibe sy ny tena zava-misy marina eo anivon'le bureau de vote. Le izy ao mbola tsy feno ny zavatra natao androany tsy afaka hamalina hoe afaka manatateraka fifidianana ve sa tsy ary ny fifidianana averina eto ihany fifidianana tsy resaka lisy mpifidianana fotsiny betsaka ny processus ao anatin'ny fifidianana zany ka tsy mijanona eo amina resaka lista fotsiny ny fanataterahana ny fifidianana. Ny tsikera fotsiny angamba raha hoe atao zany dia teo amin'ny communication zany no hitanay hoe nisy mbola madilana ho tetenina ihany tamin'ity satria izay zany en tant que mpisehatra amin'ny fifidianana koa dia niezaka mobiliser olona tany amin'ny
tany ambanivohitra be tsy lavitra fa ny teto Antananarivo dia nahita zay hoe misy apahan'olona zany raha tsy naleta any an-trano mihitsy na naleta any ampiasana mihitsy hoe ndany ianao misoratra any amin'ny birao-pifidianana nefa reny olo ireny ohatra mpampianatra na olona atao hoe verina hoe olona mitsongoim-bolo any ambanivohitra zany mbola tsy nahalala hoe refont ho anay zany zay efa nandray fepetra hoe apitafika tsy apitafika ary tsy miemitra mihitsy ninona zavatra mipoitra eo tsy ny zavatra rehetra atao zany tsy voatery hoe mahafapo anay daholo fa zay kosa s'adapter zany zay amin'ny zava-misy dia ny stratégie anay sy ny andraikitray zany no nalaminay ifanaraka amin'ny zava-misy tsy tonga lafatra le izy raha ny mikatsika ny izy mpirenena frantsay izay ananany Andry Rajoelina sy ny filatsahan-kovidina izay napetra ny teny anivo ny HCC ny 9 septambra lasa teo fototry ny olana eto amin'ny firenena ny fanekena ny antota-taratasy ho hatrany faneho-kevitra voaray. Misy aloha zany ny fiombonan'ny candidat misy ny fijoroan'ny olom-pirenena mahakasika ny hoe ho fiarovana ny fiandriana-pirenena dia tsy tsara ny firenena hoentina vahiny ary le izy icrée antécédent le izy satria raha ohatra ka hoekena eto amintsika ny fisiny zay hoe olom-pirenena manana zom-pirenena hafa zay no hitondra Madagasikara dia afaka hirotsaka daholo zany ireo vahiny rehetra mipetraka eto amintsika eto na teratany inona izy na teratany inona rehefa manana an'izay nationalité malagasy zay fotsiny fa tsy hoe tena malagasy irery ihany alohaloha iandrasantsika zay didy mety avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no mahakasika an'izay satria izy no nametrahana fitokisana izy ny mpitsara mahefana zay dia alohantsika hiandry an'izay valiten'ny fitsarana zay fa tsy hanao réaction melona aminaviana hoe inona ny zatra mety isy raha ohatra izy ka vonina nary an'le nationalité française fa tena hoe andonyetrany zany eto Madagasikara le nationalité française ny olana ho anay dia hoe ny allégeance amin'ny fanjakana frantsay tsy maintsy mandohetra any Frantsa ianao raha vao citoyen français ka raha manafoloan'ny république eto zany nandoavana hetra any Frantsa zay nge olana ho anay zay dia akoatr'izay koa ny article 46 milaza mazava tsara mihitsy amin'ny alinéa premier hoe ny olona voakasika ny article 42 sy ny article 43 dia tonga dia tsy manao allégeance amin'ny état malagasy intsony mazava be nge le lalàna dia ianao hoe ahoana manahirana be nge le hoe ianao tsy manao allégeance amin'ny firenenao ntsony araka ny lalàna misy ao aminao ianao tsy maintsy manao allégeance sy mandoa impôt any amin'ny firenena vahiny ka ho anay zany raha ohatra ny président Andry Rajoelina mametraka felana amin'ny nationalité française dia mangataka nationalité malagasy dia izahay dia faly mandray anazy ho isan'ny candidat tsy mandray azy ho fahavalo zay araka izany mampanahitra ny tsy sy ny fifidianana madio sy mangarahara na amin'ny fomba fiasan'isiny izany na mikasika ny filatsahan-kovidiny Andry Rajoelina izay efa mazava fa tsy manana zom-pirenena malagasy intsony. Lafim-baovao hafa kosa indray iteny mivantana anisy ministry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana ny collectif des administrateurs civils ny herinandro ho avy izao mba hanatsara ny fanaovana fitaovana politika ny administrateur civil hoy ny mpitondra teny ny collectif des administrateurs civils androany tokony ampitoviana ny zofo manoloana ny lalàna ny rehetra raha ny hanambara ny atrany fanampanazavana. Ampiasain'ny mpitondra fanjakana mijoro ankehitriny ho fitaovana politika avokoa ny mpasapanjakana rehetra ho ny administrateur civil Rakontolo-Janahary Maravo Ididodo araka ny fanaovan-keviny androany mahakasika ny toedrara eto amin'ny tany sy ny firenena tsy mipetraka araka ny tokony izy intsony ny neutralité de l'administration ho ity farany ka tsy tokony anaika atao fitaovana ny mpasapanjakana rehetra sy ny administrateur civil rehetra ngeny lasa fitaovana politika fa ny polisy ny zandary ny maramila ny fitsarana azonareo ny any fampianarana le asa ny mpiasa-panjakana rehetra mihitsy lasa fitaovana politika zany nefa mba etika ny firenena mandroso rehetrarehetra etika hoe neutralité de l'administration ka andao samby interpellen'ny ministère ny lehibe ny ministère hoe tsy anaiky itsony zay mpiasa-panjakana atao fitaovana politika ity fa hijoro ny administrateur civil ho tomponantoka amin'ny neutralité de l'administration hijoro ny administrateur civil fampanjakana ny lalàna sy ny tany-tany-dalàna eto fa ny tany-tany-dalàna no mampiatra ny lalàna voalohany dia ny administrateur civil ny territorial mpiasa-panjakana no victime mampivezivezeny amin'ny tomobile plaque rouge io ny premier ministre ihany tahaka hoe atao plaque rouge ny tomobile rehetra mba tsy arovan'ny mpiasa-panjakana abus amin'ny fanaovana politika zao hitany masony zao plaque rouge hoentin'ny
ny volomboasary mirododony tanàna ty tsisy miteny hatramin'izao ka zay ny joronay collectif des administrateurs civils hitarika ny namana mpiasa-panjakana mba ho sarotiny amin'ity neutralité de l'administration ty fa tsy administrateur civil rehetrarehetra. Ankoatr'io na mafisiny ihany koa fa tokony ihona mivantana amin'ny ministry ny fitsarana ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara irezaka mivantana mahakasika ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny mahakasika ny feo mandeha fa ny ministry ny fitsarana no nanao soni ilay certificat de nationalité any Flo Andrajoel. Bahoaka re rasanatriny zany ka nisy zany zavatra nataon'ny ministre fitsarana zany zay no iangavianay iatsonay andreo namana mpitsara mba mifanatona nareo amin'ny ministre nareo dia mba mifampitenena sady mangalam-baraka mety zavadozana teraka zany mety ampifamono samy malagasy zay ngeliky izy tsy le acte-n'le olona samby fa tsika rehetrarehetra samy tompona ndraiky raha sanatriny zany ka ministère de l'intérieur manao zavatra ohatran'izany dia mba azo rehetrarehetra ve ministre de l'intérieur nandeha nao soni copie na dia tompona andraikitra mivantana mihan'ireo vondrom-bahoaka ny commune na raha ministère dia azo rehetrarehetra ve ministre de l'intérieur nandeha nao soni copie azonao ka tsy maintsy interpellé mafy ny ministre de l'intérieur zany raha zany sanatriny zany zavatra misy ary zay no nangatany feonana aminy be dia be ny zavatra tenenina aminy tandremo fa zavatra ohatran'izao misy mety ny ministère de l'intérieur tompony antoko voalohany indrindra ny fiarovana ny olombelona sy mifananana. Tokony ho fanana ihany koa ny note sadasady ndoraisy ny ministry ny atitany farany teo momba ny fanakatsakana ny antsika ara-politika raha ny fanazavany ity farany mba hampitoviana lenta ny candidat sy ny antoko politika rehetra amin'izao fiomanana amin'ny fifidianana izao. Telo volana no nampanantenana, telo taona tsy mbola vita ihany, izany no zava-misy eny amin'ny tranon'ny mpianatra eny amin'ny Université n'Antananarivo izay may ny taona 2024. Vokatra izany mitapify amin'ireo tranon'ny mpianatra amin'ny manodidina ireo mpianatra mahetra ny 70. Mangataka amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa araka izany ireo mpianatra hitana ny teny nomeny fanadihadiana hoentiny olona saina. Ny 7 septambra 2024 no mainitra ny fonenan'ireo mpianatra tao amin'ny bloc amical 2 eto amin'ny Université n'Antananarivo. Telo volana no nampanantenain'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa amin'ny tanany fotodrafitrasa saingy miantona izany telo taona ateoriana. Mpianatra maherin'ny 70 no tsy manan-kalofana vokatra izany ka voatery mitapify amin'ireo trano eny amin'ny manodidina. Izy ity moa zany mahita amin'ny septembre 2020 dia tamin'izay fotoana tonga teto ny ministre d'enseignement supérieur dia nampanantena ry zareo hoe après 3 mois le izy no vita zany hoe janvier 2021 zany tokony efa hoe mipetraka amin'ilay trano indray mandeha zay dia hatramin'izao moa le izy mbola hitantsika amin'izao fa mbola tsy vita. Voatery tsy maintsy niafy tamin'ny zava-nisy zahay nipetraka nifindra toerana marobe voalohany tato amin'ny rosto dia voaroaka avy tao zay zay invité tamin'izany napetrapetraka anjare amin'ny sisisiny amin'ny toerana madinidiniky mandrapaha. Ilay fianarana aloha tsy dia lavorary loatra raha ohatra hoe satria na zay mipetraka foagna zegny hoe tery dia mifanefisefy dia lasa misy perturbation foagna surtout an'ilay magnomagna boky zegny tegna ilay sahirana be. Tsy tanteraka ny fampanantenana natao tamin'ireo mpianatra, tsy totosa mandrakandroany ihany koa ny famahana ny olona androzokiolona izay tokony hisitraka ny fisotrondrononina na ireo mpiasa eo anivon'ny Croix izany na ireo any amin'ny sapan-draharaha hafa eo anivon'ny Université Antananarivo. Efa matona maro nisy fampanantenana natao amin'ny famahana ny momba ny fisitrahan'ny zokiolona ny fisotrondrononina mandraky tiny androany mbola tsy nivany olana efa tamin'ny volana mars zay no nanao fivoriam-be tao anatin'ny fivoriam-be mihitsy zay no najanona hoe natsahatra hoe aza mitaky tsony fa efa horaisin'ny ministera tanana ny fikarakarana an'le famohan'le fisotrondronono mandraky tiny androany mbola tsy mivoaka zay. Efa nisy maty mihitsy, nisy maty tsy nisitraka ny fisotrondrononona noho le tsy fandraisana an'le izy zany ny fiainana mesarotra dia tsy nisy entamanany. Dia ho an'izay manaraka eo koa na ny isotro ronono amin'ity taona ity na ny amin'ny manaraka na ny mbola afaka 10 taona dia mbola misedra an'izay olana izay satria apahany amin'ny reny latsaka amboko reny zany efa tao amin'ny kitapo-bola ny fiasana tamin'izany fotoana fa tsy nalohan'ny mpitantana tamin'izany araka ny tokony ho izy fa natao tamin'ny zavatra hafa dia amin'izao lasa misedra olana izay olona rehetra andeha isotro ronono. Maro ireo fampanantenana nataony teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa na tamin'ireo mpianatra izany na mpiasa na mpandraharaha sy mpampianatra saingy tsy tanteraka mandrakandroany antony mampisavovona ny olana eny amin'ny anjerimanontolo.
Lafim-baovao hafa kosa indray manaitra ny hery-velona isan-tokony ny mpikambana eo anivony ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ny distrikany Ambanja manoloana ny fikasan'ny fanjakana hanome fahazahoan-dalana hitrandraka tarara any Antoerana. Manararaotra ny toedraram-pirenena ankehitriny ny fanjakana sy ny orinasa ka mikasa hiasa mangingina ary ny fanazavana. Fanazajina. Rehefa nangingina nandritra izay efatona izay misoko mangina indray ny orinasa vahiny hitrandraka ny terara amin'ny distrikany Ambanja faritra Diana araka ny faneho-kevitry ny fiarahamonim-pirenena avy any Antoerana. Manararaotra ny tranga misy eto amin'ny firenena ankehitriny ny fanjakana ka mikasa hanome fahazahoan-dalana. Matapy zay ary mangovitra tanteraka hoe homeny fanjakana lalana hitrandraka satria efa misy vazaha antotam-bazaha maromaro valaza hoe vazaha australienne zareo io havy aty dia noy asa nataony tantaloha teo aloha. Tia manoloana ny fifidianana zao dia mangovitra zay fa homeny fanjakana maro ity fahazahoan-dalana. Ary zay eto mangavy dia mangavy miantso ny fiarahamonim-pirenena rehetra maneran'ny Madagasikara, maneran'ny faritra, maneran'ny zao tontolo zao mihitsy mizaha hoe fitrandrahana satria efa mariny zay fa marobe tany efa namody io fitrandrahana io any ivelany. Pourquoi pas antsika aty atao zay matapy zay raha ohatra halefa ny fanjakana azy io ary manetra antsika jiaby olo-pirenena amin'ny tany eto Madagasikara indrindra antsika mitapana avaritra fa raha andeha fo fitrandrahana io maty asa olo marobe ao maty asa olo marobe ao. Tsy aivina ny taona 724 ny fanjakana no nikasa hanome io fahazahoan-dalana io saingy nijoro ny mponina tany Antoerana noho izany manimba ny seha-piarian'izy ireo. Teo ihany koa ireo mpandrarà misehatra amin'ny fizahantany tao amin'ny distrikany Nosbe izay nivondrona nitsipaka ity fitrandrahana ity no ny fiatraikany amin'ny ranomasina izay isan'ny aren'ny faritra Diana ka nahatonga ny fanjakana nampiatona ny fanapa-kevitra. Ankehitriny raha variana amin'ny fifidianana ny rehetra izao tadiavina omena mangingina izao indray ny fahazahoan-dalana. Fahena roala sy arahetsy ariary ny tolotra to Canal Plus manomboka ny fa 12 septambra ho avy izao araka ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy nataon'ireo tompon'andraikitra androany. Ankoatra izay ho atsaraina avokoa ny tolotra rehetra omeny Canal Plus Madagascar ahafahana manome fahafaham-po ny mpanjifa. Fanajajina hoentiny Onnasen. Lasa roa alina sy iray hetsy ariary ny tolotra to Canal Plus manomboka ny 12 septambra izao raha roa hetsy ariary zany teo aloha. Ankoatra ny fiainam-bidy misy ihany koa ny tolotra miavaka anatin'izany. Ny tolotra to Canal Plus lasa ahafahan'ny mpanjifa zao misehatra anazy amin'ny vidiny 120 000 ariary isam-bolana raha ohatra ka 200 000 ariary izy teo aloha. Fiainam-bidy maro be zany. Tafiditra koa izy anatin'ilay programme carré VIP any Canal Plus satria carré VIP moa zany dia ho an'ny to Canal Plus. Ilay formule essentiel plus fantatry ny be sy ny maro hatramin'izay dia lasa mivadika access plus. Access plus io zany dia ho hitan'ny mpanjifa amin'ny sarany 80 000 ariary isam-bolana dia lasa miampy chaîne valombo telopolo. Ankoatra ny fiovan'ny saran'ny tolotra no atsaraina ihany koa ireo bouquet. Niova koa zany ny programme de fidélité anay satria raha ohatra zany zao ny abonné anay rehefa manao réabonnement manomboka amin'ny formule access dia lasa mahazo mandritra ny 7 andro ny herinarym-bôdy zany dia lasa 7 andro amin'ny to canal. Izany hoe afaka mahita tsara zany ireo film sy série izay hita ao amin'ireo Canal Plus cinéma sy Canal Plus série ireo. Ny Nathan koa zany no rentré tsina motsika izao dia ny chaîne Nathan Plus moa zany dia ny chaîne natokana ho an'ny fianaran'ny ankizy manomboka amin'ny CE1 ka hatramin'ny CM2. Ahitana programme maromaro ao toy ny mathématika, français, anglais, histoire géographie, éducation civique, sciences naturelles, physique chimie maromaro izy ao natao ho an'ny ankizy, natao ihany koa ho an'ny ray aman-dreny. Manomboka amin'ny 12 septambra izao araka izany fiovana makany amin'ny tsaratsara kokoa ho an'ireo mpanjifa ny Canal Plus Madagascar. Tahaka ny tamin'ny fandraisana ny lalao nosy teo ny hazakazahana natao akitoto sy tandrametaka ihany ny fanamboarana ireo lalana ratsy atao antapy-tanàna ny Ambatondrazaka renivohitra ny faritra Aloatra Mangoro ho ireo famponina any Antoerana. Fanajajina.
ataoko toto tsy mandeha araka ny tokony ho izy fa hiazaka zana sy atao tandrametaka avokoa ny fanamboarany fanjakana ny lalana eto Madagasikara tafiditra amin'izany ao an-tampon-tanàna na Batondrazaka renivohitry ny faritra loatra mangoro izay amboarina vonjimaika andro vitsy tsy atongava ny fitokanana ny lalam-pirenena fa 720 ho iroponina ho an-toerana fa voazana izay isan'ny hitatsika nandritra ny fandraisana lalaonosy teo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Zany amin'ity fanamboarana lalana vonjimaika eto Batondrazaka ty dia ohatrany hoe tonga vahiny vao mamafa trano. Ny fahitako anazy io zany ohatrany atao vonjimaika ilay izy satria raha tokony izy tokony fanatao melolo lalana ilay izy nefa zao natao maika be ny fanaovana ilay lalana. Ny lalana namboarina zany manomboka avy amin'ny misila iny totofana dia mahazo ny mena varatra amin'ny total iny amin'ny torako côté dia mahazo an'iny mahazo any amin'ny Jovena dia mahazo an'iny fidinana amin'ny Zeny iny dia makany an-Rarabary ny tongotongisina iny dia makany amin'ny université iny sy mandeha any amin'ny Lepanoany Ambomandroso. Amin'iny ny lalana namboarina ny tongotongisina fotsiny dia tipasana rano ilay izy zany fa tsy tena hoe vita tsara fa namboamboarina fotsiny zany satria andalo any ny filoham-pirenena. Raha ny zava-misy hatrany saika ireo lalana hita fa tsy dia lara-pamehana foana no asy-panamboarana eto amintsika ho hatrany ny fanazavana. Eny tampon-tanàna Batondrazaka zany tsy dia hoe iny mamaika tokony amboarina fa tokony lalana andana ny lalan-tany ho any amin'iny Rarabary iny zany ny tokony izy raha amboarina tokony hoe ino mihitsy mbangatany mba atao hoe goudron mihitsy mba havitany lalana iny zany fa tsy hoe ny taty fa mba milamindamina indray mbola porotany namboarina. Tsy ivana anton'izao fanamboaran-dalana vonjimaika ao an-tampon-tanàna na Batondrazaka izao ny famaranana ny fitoam-piasan'ny filorajoelina eo amin'ny fitondrana ho an'ny rampitso fa indrindra ny fanokanana ny lalam-pirenena fa 720. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tanterahina anisy New Delhi amin'izao fotoana izao ny fivoriam-be ny G20 fivoriana izay ifampiresahana mahakasika ny fifandraisan'ireo firenena eo ihany koa ny mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro fivoriana izay tsy atrehan'ny filoha Xi Jinping sy Vladimir Poutine. Fananjejina amin'ny sarin'ny France 24. I Joe Biden no filoham-panjakana Amerikana andrasana indrindra amin'ny fivoriam-ben'ny G20 izay ho tanterahina ao New Delhi amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra tsy anatrika izany fivoriam-be izany kosa i Xi Jinping sy Vladimir Poutine fa ireo solotena no ho avy any an-toerana handray anjara amin'ny fivoriana raha ny fampitam-baovao voaray. Ho an'ny Prime Ministre Indian Narendra Modi fotoana izao ampiakarana sy ampifandraisana indray ireo firenena mikambana ao anatin'ny G20 indrindra amin'ny fampiakarana ny tany arkarena amin'ny firenena ihany koa. Izany horesahana mandritra ny fivoriana ihany koa ny mahakasika ny ady ao Ukraine, ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fiahina ara-tsakafo, fa eo ihany koa ny mahakasika ny fitombon'ny mponina izay tsy mitsahatra mitombo amin'izao fa eo ihany koa ny mahakasika ny trosan'ny banky iraisam-pirenena. Dia izay indray tompo-kilasy tompoko vavy no azony natolotra taminao tamin'ity alina ity ankasitrahanay tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. En choisissant l'université PEF, PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vavo. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime.
Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.